miorina amin'ny finoana ny mpino mitsangana riavana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra araka ny salamo voalahatra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, ihira ho an'i Jehova aho raha mbola miaina koa, ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola velona. Omamy ane ny fisainako azy, izaho no hifaly amin'i Jehova. Amen. Fiderana uanao lirai tsy afaka tombamako mandrakizay ira mampifaly mampetony jaly mampiravoravo fo ny talenti efa nomena hoay iderako anao naiza misy ay mahamelonana mampitony saina mafopitiavako anao. Iderana hoanao riray tsy afaka toambavako mandrakizay ira mampifaly mampitony jaly mampiravoravo fo ny talenti efa nomena hoay iderako anao naiza misy ay mamelonaina mampitony saina mampiray ny miaina iravy antoam-poko itsofanentsoko ho anao riray izay antsokyo ira tena mamy manambaratrany fa tena tikiana. Aoka hivavaka isika, feno fiderananao tokoa ny fonay Andriamanitra, ary mihira ho anao izay satria nomenao tombonandro ahavelomana, ary navelanao ihany koa eo ambany fahasoavanao. Misaotra no ity alahady ity izay ahatserovanay ny fitantananao ny fiainan'ny fiangonana amin'izao famakivakiana ny fotoanan'ny Trinité izao. Misaotra ny amin'ity alahady ity izay ahafahanay mametraka eo am-pelantananao, ampahanasa ny fiangonana dia ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny alalan'ny antoko-pihira tsy santan'ny fitiavana. Te hisaotranao sahady izahay ny amin'ireo mpanolo tena ho anao katekomenina iroso amin'ny sakramentan'ny batisa, na dia tsy ho tafambona amin'izy ireny amin'ny fidirana faharoa azy. Ary ankehitriny dia irina indrindra ny ampiorenanao anay amin'ny finoana amin'izay rehetra atao eto, na ny hira na ny vavaka, fa indrindra ny teninao. Ankehitriny koa dia irinay ianao hampiorina anay amin'ny finoana dia tsy afoy na hasaraka anay, na dia misy azy ny fahotana sy ny fahadisoana mety hampisaraka anay aminao, matoky izay fa nofafanao izany. Jesosy Tompo, irao ny fanahy masina mba homba ny fiangonanao, ka naizanaiza misy olona roa na telo mivory amin'ny anaranao manerana izao tontolo izao, dia aoka ho tovinao ny teninao fa ao afovoany ianao. Amin'ny anaranao no hanonanay ny vavakay. Amen. Manonina ny fahasoavan'ny Tompo amin'ny ankizy sy ny tanora. Aoka hitsangana isika ankizy tanora hanao ny rehefa voalahatra.
Teninao Jehovah zay anaranay de tsara sy miova kay falianay etena manantsara zay ankehitriw falova tsara fara no azo amineo. Vavaksika. Jesosy misaotra fa tsy diso anjara amin'ny teninao izahay. Mamindrafo aminay Tompo, sokafo ny sainay, atakaranay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mipetraka ianareo. Sokafo ny baibolinareo ankizy tanora ao amin'ny filazantsara ny Matthieu. Matthieu toko faha 20, ny andiny faha 12. Matthieu toko faha 20, ny andiny faha 12. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Tany amin'ny toerana iray izay nisy an'ity tovovavy kely ity antsoina hoe Rova no izy tomantsika lesona ho amin'ity androany ity. Tonga teo amin'ny fotoana natratrara ny 17 taona ny Rova rakizy. Ka isika ankizy moa rehefa hoe feno taona dia mihevitra fa hoe efa lehibe. Afaka mandeha irery na tsy miaraka amin'ny dada sy neny intsony ary. Nirahana izy hikarakara ny taratasy anaovany karapanondrony. Naka sary tapaka, nakany amin'ny fokontany, nakany amin'ny commune misy azy. Rehefa vonina daholo ireo rehetra ireo dia andeha ho any fanaovana karapanondro amin'izay izy. Izy irery moa nandeha fa i dada sy neny dia nanoro sy naniraka azy ny amin'izay tokony atao amin'izany. Rehefa teny an-dalana ary dia nivavaka ampoy i Rova no sady nandeha tamin'ny mpinoana niteny tamin'i Jesosy hoe meteza hiaraka amiko Jesosy tsy misy ninina haiko aty fa oke anao no hitarika. Noho teo am-pilaharany mbola nivavaka mangina trany izy sady nandroso am-pinoana. Rehefa teo amin'ny anjarany ary dia indro fa nisy olana ny taratasy ka nolazain'ny tompony andraikitra indray fa mila mandovoly izy ary amin'izay vita vetivety ny karapanondrony. Izy anefa tsy niomana ho amin'izany dia nanapa-kevitra izy ny andeha hody, andeha ifampiresaka amin'ny dada sy neny. Rehefa andeha hivoaka anefa izy dia namerina ny antso azy tompony andraikitra ka niteny azy fa ho vita afaka fotoana vitsy ny karapanondrony ary tsy mila mandovola intsony izy. Falery izy ka nisaotra an'i Jesosy no sady tsarony ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Matthieu toko faha 20, andiny faha 12 manao hoe ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ny lesona azontsika tsoahana amin'izany ankizy tanora dia hoe isika rehefa mangataka zavatra amin'i Jesosy dia mila mino fa hanome antsika izy. Tsy zava-poana velively ny finoantsika an'i Jesosy fa misy valiny lehibe manome fifaliana ho antsika Jesosy manome fiadanam-po antsika ary mampandresy antsika. Araka ny lohahevitra banjintsika amin'ity volana ity hoe miorina amin'ny finoana ny mpino dia ny finoantsika an'i Jesosy no ahafahantsika miroso lalina amin'ny fiarahana aminy. Aiza tsara hoe ankizy tanora misy ilay tenin'Andriamanitra teo? Ao amin'ny Matthieu toko faha 20, ny andiny faha 12. Mora tadina izy io satria boky voalohany ao amin'ny testamenta vaovao ny filazantsara ny Matthieu ary mifanaraka ny isa 220 sy 220. Andeha ho averintsika miaraka indray ny toko sy andininy ary ny soratra masina. Matthieu toko faha 20, andiny faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Hivavaka isika. Ampianaro zahay Jesosy ahay hanambara ny etaetanay amin'ny alalan'ny vavaka
ary iny tokoa fa na inona na inona angatahinay amin'ny finoana dia ho azonay ao aminao. Nisaotra Jesosy. Amen. Iteni masinao no feo manorina, iteni masinao no feo manarena, katianay anenikani tanisi nilanitra. Iaraka ivavaka isika, rirainay izay any an-danitra masina indrindra, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Nitao aminao ka afaka manantona anao am-pifaliana, hamaky sy ny teninao. Ny fanahinao masina anie hanazava sy asan'ny mpamaky ny teny sy ny hitondra ny hafatra avy aminao. Tehirizo am-bava ny teny izay tianao ampitaina ary ny vahoakanao vokiso ny teny soa ka anaiky hiorina amin'ny finoananao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky sian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Genesisy. Genesisy 5:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Andriamanitra tamin'i Jakoba, miainga, miakara ny Betely ianao ka monena any, ary manorena altarano an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'ny Esau rahalahinao. Dia hoy Jakoba tamin'ny tao an-tranony mba ninjay rehetra nomba azy, ary ireo andriamanikafa izay ao aminareo dia madiova sady hovain'ny fitafianareo. Ary andeha hiainga isika ka hiakatra ny Betely, ary anao altarany ao an'Andriamanitra izay niainao tamin'ny andron'ny fahoriako ary nomba tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina izay teny antsofiny. Ary dia nalevin'ny Jakoba tao apotsitry ny hazo terepita izay tao akaikin'ny Sekemy ireo. Dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak'i Jakoba izy. Ary Jakoba dia tonga tany Lozy, Betely izany, izay any amin'ny tany Kanana, dia sy ny olona rehetra izay nomba azy. Ary nanorina altara teo izy ka nataony hoe Ely Betely ny anaran'izany tany izany, fa teo no nisehon'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan'ny rahalainy. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Mateo 7:20, ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'i Timoty. Timoty voalohany 4, ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho niverina maraina kany an-tanàna izy dia noana, ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo aminy, kanto tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nihita ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe, nanao ahoana reny dia hanamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe, mifindra ianao ka mianjera any an-dranomasina dia ho tonga izany.
ary na inona no angatainareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy. Tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fananganongano ratsy fanaom-bavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no hikelezana iaina sy ezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Amen. Masino mana masinanay ami ni famarinana ni tenina anu famarinanay. Ritteso Christi tompo o apine o luna ampiana ruba numpo siana misitaka malemia uwe kaumeni erina Civilitiania fahana radiana O vundeu catatano si zereu Asa fui Isahai Faiana no mbola mamangy atsika fiangonana amin'ny anaran'ny tompony havana ary mirary ny asan'ny fanahy masina hiaraka amintsika mandritra ny fotoanany toriteny. Filazantsaraka ny Matthieu 2:20 hatramin'ny 2:20. Raha aravina ny lohahevitry ny perikopa miorina amin'ny finoana ny mpino ary atambatra ny foto-kevitr'ireo soratra masina anankitelo novakiana tamintsika na ny fanekena taloha na ny fanekena vaovao dia samy miantso ny olona mba hiala amin'ny tsy mahavokatra ary handroso amin'ny finoana ahavitana be. Jakoba dia niantso ny ankonany hiala amin'ny fanompo-tsampy ny andriamanin-kafa, hidio ary hiova akanjo. Filazantsaraka ny Matthieu dia miantso ny mpamaky mba hiala amin'ny tsy mahavokatra toy ny aviavy ary androso amin'ny finoana ahavitana be ao anatin'ny vavaka. Ny Timoty voalohany dia manazava amintsika ny amin'ny tsy maintsy hialana amin'ny anganongano ny fampianana tsy izy ary hikelezana aina handroso hiorina amin'ny finoana
handalina ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara ka ny Matio voalaza teo dia manambara fitaomana hiala amin'ny tsy mahavokatra ary iorina mba havita be. Ny tapany voalohany 19 sy ny 19 dia milaza n'ilay aviavy nandisy fanantenanan Jesosy. Ny 9 faraka amin'ny 20 sy 22 dia valitenin'i Jesosy tamin'ny fanamarian'ny mpianatra ny fahagagany no ny fahamainany ny aviavy. Ny 9 faraka amin'ny 20 sy 22 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Voalohany ilazana amintsika fiangonana ny hoe miorena amin'ny finoana tsy azo ozongozonina. Miorena amin'ny finoana tsy azo ozongozonina. Ny 9 faraka amin'ny 20 dia anambaran'i Jesosy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjarany an-dranomasina dia ho tonga izany. Finoana tsy mianana, finoana tsy azo ozongozonina, finoana tonga amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tonga amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ny fahavitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fahatokitsika azy ao anatin'ny finoana tsy mianana, finoana tsy azo ozongozonina no ambaran'ny andinin-tsoratra masina eto ambany masontsika. Raha miteny ny soratra masina hoe tendrombohitra, ny hevim-panahy amin'izany dia ny avonavon'ny olona tsy mety miala amin'ny fahotana. Ny hevim-panahy ao anatin'izany dia ny avonavon'ny olona tsy mety manetry tena. Raha milaza koa ny soratra masina manao hoe tendrombohitra dia milaza ny fitokin'ny olona hery fiarovana hafa akoatra an'Andriamanitra zany, apetraky ny olona ho hery fiarovana hialokalofany ny any an-tendrombohitra tamin'ny andro ny zanak'Israely. Raha manana finoana ka tsy mianana hiteny amin'ny tendrombohitra hoe miongotaka mianjarany an-dranomasina dia ho tonga izany. Ny finoana tsy azo ozongozonina hiantsonantsika mba hiorenantsika zany dia finoana hampanetry tenantsika, hampiala n'ilay avinavina, hampandroso antsika amin'ny fibebahana marina. Ny finoana miorina tsara tsy azo ozongozonina zany dia mahatonga antsika hametraka ny fiainantsika eo ambany tanam-piarovan'Andriamanitra, hialantsika amin'ny fitokiana amin'ny fiarovana hafa. Izay ilay fiorenana amin'ny finoana tsy azo ozongozonina. Voazeranao ny avinavina, voaongotrao ny fitokiana amin'ny fiarovana hafa. Fa raha hevitra tsotra zao fotsiny, ny tendrombohitra dia tosakana tsy hahafahantsika mihoatra ka hahita izay mitranga ao ambadiky ny tendrombohitra. Ny tendrombohitra zany dia sary ny sakana tsy hahafahantsika mieritreritra ny ho avy, fa ny tendrombohitra koa dia sakana tsy hahafahan'ny olona mandroso manao dingana indray mandeha. Izany ny tendrombohitra. Raha manana finoana tsy azo ozongozonina tsy mianana isika dia afaka ho feno fanantenanany amin'ny ho avy, tsy tahaka ny tendrombohitra no avinao, misy heverana foana. Raha manana finoana tsy azo ozongozonina isika dia afaka hanao dingana hatrany hatrany ka handroso. Ianao no tsy maintsy handroso. Atomboy aminao ilay tsy maintsy mandroso, fa aza atao ankapobeny hoe Madagasikara. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, amin'izao vanim-potoana ny Aogositra sy Septambra izao dia mihozongozona ny finoan'ny kristianina. Hita eny an-dalambe ireo mbola mitoky amin'ny fiarovana hafa
amin'ny raharahany-jazalahy kely. Hita eny an-dalambe ireo mbola mitoky amin'ny fiarovana hafa amin'ny raharahany famadiana. Izany no nantsoina tao amin'ny bokin'ny Genesisy, esory aminareo ny Andriamanik'afo, aoka adio ianareo ovay ny fitafianareo. Miala amin'izay tsy mahavokatra, miorena mba havita be. Mampandiny tena tokoa ry havana ny hoe nitondra inona teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ny mbola nametranao fitokisana tamin'ny Andriamanik'afo, ny mbola nieveranao fiarovana tamin'izay hery hafa akoatra an'Andriamanitra. Amin'izao andinin-tsoratra masina izao dia antsoina isika fa raha amin'ny fahitan'olombelona dia voafetra ny tendrombohitra ny momba antsika sy ny fiainantsika. Fa amin'ny fijery ny finoana kosa dia afaka ioatra n'izay fantatry ny saintsika, amin'izay takatry ny tanantsika isika, fa mahery Andriamanitra. Aoka tsy hiozongozana ny finoantsika, iorina tsara ka atoky fa Andriamanitra dia mihoatra ny hery rehetra eto amin'izao tontolo izao. Miorena amin'ny finoana tsy azozongozona, matoky fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Fa eo amin'ny andininy 2:20 ry havana, ny soratra masina dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Mivavaha amin'ny finoana mba hahavita be, mba hiasa Andriamanitra. Ny vavaka amin'ny finoana dia izany tokoa no manokatra ny varavara ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Vavaka amin'ny finoana dia manokatra ny varavara ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha mivavaka amin'ny finoana isika dia matoky fa ahita vokatra sahady. Tsy miandry tapitra ny vavaka, fa eo am-pivavahana koa dia efa misy vokatra. Miteraka fiadanam-po sy fitoniana ao anatinao eo anoloan'ny zavatra mampitebiteby ny vavaka amin'ny finoana. Andramo raha mbola tsy nataonao zany. Fa rehefa mivavaka ianao misy zavatra mampitebiteby, mahabe fanahiana, misakana lehibe toy ny tendrombohitra toa tsy ahafahana manoatra, toa tsy hananana fanantenana any amin'ny ho avy, dia amin'izay hivavahanao indrindra no omen'Andriamanitra anao ny fitoniana, no tonga ao aminao ny fanantenana, mampahatoky ny herin'Andriamanitra hiasa. Resabe ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, ny raharaha politika, ny fahasarotan'ny fiainana, fa vitsy ny miresaka betsaka an'izany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny finoana. Dia mba hapetrao amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny raharaha fifidianana be ny tanàna. Dia mba hapetraka amin'Andriamanitra amin'ny finoana anehoan'ny heriny ny raharaha sosialy mampanahirana antsika. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, indraindray koa dia mahateny betsaka isika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fa tsy manisy resaka mikasika an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mba ho tany-tsaina eo anatrehan'ny Tompo ny olana ateraky ny anganongano momba ny fivavahana eny amin'ny fiarahamonina, mahatona olona maro ankehitriny mba mivavaha iorenan'ny mpino marina amin'ny finoana, tena izy araka ny filazantsara ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Dia tsy ho resahana sy ho taina saina fotsiny ny mombamomba ireo fahalemeny ny fiangonana, fahatolotra an'Andriamanitra amin'ny finoana ao anatin'ny vavaka, izany mba anehoan'ny heriny indray. Fa tsy izany ihany, fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia mahavatra mitaisa fanisa olana etsy sy eroa isika.
mandondombaravarana atsy ary atsimo sy avaratra andrefana sy atsinanana mitanisan'ny olana mba ho maivamaivana fa move efa nandombaravarana n'Andriamanitra ianao ka mahatanteraka ny fahatokinan'izao andin-tsoratra masin'izao manao hoe na inona anao angatanareo amin'ny fihavana amin'ny finoana dia ho azonareo. Indrao ny varavarana tokony ho domina no adininao dia ny varavarana ny fahasoavan'Andriamanitra fa vitanao ny mandombaravarana tsiaroa mba hitady famonjena sy hery anteherana. Anio ary havana mivavaha amin'ny finoana dia ho hitanao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Angataka isika mba hamafisin'Andriamanitra ny finoantsika ho tonga finoana tsy azozongozona hitoky amin'ny herin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra irehiriana eo amin'ny Jesosy Kristy. Hangataka isika mba hamafisin'Andriamanitra ny finoantsika ka hanana finoana miorina hanosika antsika hivavaka hahavitany zavatra eo amin'ny fiainantsika hampandrosa sy hampahatoky. Ho voazeranao any ny tendrombohitra ary hanana fanantenana sy toky androso isika no ny fananan'Andriamanitra sy ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny finoana tsy azozongozona. Amen. Hivavaka isika mandrak'androany Andriamanitra dia togagagaga fotsiny toy ny mpianatra ihany tokoa izahay manoloana ny hery ahavitanao fahagagana toy izay nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy manoloana ny aviavy tsy nahitana voa. Dia misaotra fa mibaiko anay ny teninao mba hiala amin'ny finoana tsy mahavokatra androso amin'ny fanoloran-tena marina ka hanana finoana tsy azozongozona hatoky ny herinao, hanana finoana miorina marina ka androso amin'ny fivavahana hanantena ny asanao Andriamanitra. Dia mangata-pamelana aminao izahay raha nijanona tokoa teo amin'ny fahagagana ny fanarahana idianao fa tsy tonga tamin'ny finoana sy ny fanoloran-tena marina. Mamelanay fa mpivavaka ihany tokoa izahay fa tsy mpanompo anao Andriamanitra ka tsy nisy vokatra hitanao teo amin'ny fiainanay. Faly mioty ny vokatry ny vavaka avy aminao fotsiny izahay fa tsy tonga amin'itony fiangonana itony mba hampandroso ny fanjakanao. Mamindra fo aminay ary eto dia angatahanay ny fanadiovana ao anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tamin'ny ota sasana ataonay tamin'ny ota tsy fantatray. Amin'ny reny Andriamanitra dia tongava noho ny amin'ny Jesosy Kristy jereo ny fonay ahidinao ny fiadanana ary tonony ao ny famelan-keloka. Jesosy mangata-pamelana ho an'ny firenenay izahay, mangata-pamelana ho an'ny fiangonana koa izahay ary miaino aza ela Andriamanitra. Amen. Ho antsika izay ny bebaka marina ary mitsangana andresy andray ny teny somafaly omeny tompo ho antsika. Hoy ny tompo, voavela ny elokao, indro efa sitrany ianao, aza manota intsony fandrao anjoanao, zay ratsy noho ny teo. Voavela ny elokareo no ny ranomasina, midera ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsisany Jehova
sy fitaka nefa naene. Amen. No fifaliko Uanau matrakiza no tiku Nyovavu Lubelo na zeso No mamikyo sitenirikyo tuku Anong nesetraka Anang zaitiana Kawum panum povong nona sisaikyo Itu yatrani ilai fitya panao Ambara piala povona chiuse son. Ho fijoroantsika vavolombelona ny amin'ny fatokinan'Andriamanitra dia isika hanonona ny fanekempinoana araka ny voasoratra ao amin'ny fanekempinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho marisan'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy nanambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany no avatsika tena iray. Ny fandreseny izay hoenty mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Iombona amin'ny vavaka fangatana isika. Tompo nanoloana ny teninao izay notoriana izahay, ary dia mahery sy miorina tsara, ka indreto mandroso amin'ny vavaka ataonay amin'ny finoana, manantena ny valiny araka ny sitraponao. Maniry ny iasanao ary izahay, amin'ireo manoloana sakana lehibe noho ny tsy fahasalamana, ka tsy ahafahany mandray ny andraikitra fanao ny andavanandro any amin'ny ankohonana, ny asa mandrahara, ny fianarana, ny adidy amin'ny fiarahamonina. Omeo azy ireny finoana miorina tsara, mba hiarenany eo ambany tanam-pahasoavanao. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo tojo olana samihafa, ka mieritreritra tsy hafanao na inona na inona. Tsy raviravin-tanana izy Tompo, ao reny indray ny finoany no hono ny teninao. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo zohy manjoka na moa malala, na mpianaka amin'ny finoana eto amin'ity fitandremana ity, na olona tsy fantatra akory. Tompo, tao mibanjina ny Kristy, ilay efa nandresy ny fahafatesan'izy ireny, efa niala tokoa ny vato ary indro feno fanantenana izahay, na dia manoloana ny fahavalo farany azy. Misaotra anao Tompo, raha mbola afaka manonona vavaka ho an'ny manodidina anay izahay, ireo tsy manan-kialofana, ireo mety
sahirana amin'ny fitadiavana asa ivelomany, ireo mety mikorotana ara-panambadiana, ireo sahirana eo amin'ny fifandraisana ray aman-dreny sy zanaka na zanaka mbola ankonana na ireo fahany amin'ny tokantrano miavy. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga, ara-piarahamonina eto amin'ny firenena sy ara-pivavahana amin'ny fiangonana misy anay. Mba samoinao fahendrena izy ireny eo amin'ny fitondrana izay nankininao taminy. Mivavaka aminao Andriamanitro mba hidiranao an-tsehatra eto amin'ity firenena ity, anomezanao fandriam-pahalemana, anomezanao fitoniana manoloana ny resabe mikasika ny raharaham-piarahamonina. Mivavaka aminao ho an'ity firenena ity mba anomezanao azy fanantenana, handroso, tsy handeha irery anefa fa hiaraka aminao Jesosy Kristy lay mpisava lalana. Foy ny fisainanay Andriamanitra, ary mino izahay fa ny mahasoa ireto vahoakanao tsirairay dia efa fantatrao ary homaninao ho tanteraka amin'ny fotoany. Ataovy mino sy matoky anao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ary feno fahendrena amin'ny fitondrananay sy ny fiainanay izahay. Akambanay ny vavakay amin'ilay nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahanjao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Kuniaraka aminao Jesosy, naiza itondrana waity. Kuniaraka aminao Jesosy, fayanao no miantso ahy. Iao Jesosy, naiza itondrana waity. Kuniaraka aminao Jesosy, fayanao no miantso ahy. Raiso amin'ny finoana ny sodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Kuniaraka aminao Jesosy, naiza itondrana waity. Kuniaraka aminao Jesosy, fayanao no miantso ahy. Iaraka aminao aho Jesosy Tompoko, ibanjina ny ray Tompo andriamanitro. Anaradianao sanofaniriako, zany misy anao no esiaye Jesosy. Kuniaraka aminao Jesosy, naiza itondrana waity. Kuniaraka aminao Jesosy, fayanao no miantso ahy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.